fa ireo ligiparitra tonga ny vory zay nahafeno ny isa 2020 moa zany dia nisan'ny nanana anjara toerana lehibe tao anatin'ity fivoriana ity ka ao rahantsika ao anatin'ity fanididiny ity ny fanehokevitra ireo filohana ligiparitra vitsivitsy. Fatao isa taona moa zany ny assemblée générale ordinaire ijerena todika ny exercice zany na ny exercice amin'ny 2017 dia lamina somatsara ny fandray ny tady tokangan'ny fédération sy ny ligue 2020 zany. Nisy ny extraordinaire zay recommandation nataon'ny FIFA izy io ary tsy maintsy nitaterahana zay nanolona nireo CENI teo aloha ny karakara fifidianana teo aloha na be disadisa dia tsy maintsy nanolan'izay ny fédération malagasy baolina kitra ary tsy maintsy ny validen'ny ligue zany izy dia iny hitatsika teo iny fa dia tafapetraka somatsara koa zany ireo CENI ireo ary ireo ny karakaran'ny fifidianana ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana mihitsy manantena zany itsika fa dia ivoaka tsy ho ela izay anaran'ny filohan'ny fédération vaovao zay ao anatin'ny fotoana foy ary ivoaka zay fotoana anaovana an'izay fifidianana izay mikasika ny sazy rehetra zay natao dia ny hoe ao anatin'ny fotoam-pifidianana isika tsara raha mangataka ny famelatsazy an'ireo zay rehetra voasazy tao anatin'ny baolina kitra anisan'ny nangatahana tamin'izany tanivoligy anaramanga satria misy voakasiky izay ny filohan'ny LGK plus dia anisan'ny tarika an'izay izay ny antony ny taritanay izay ligy namana rehetra ny fangatahana ny fanalana ny sazany izay misy nefa ny procédure rehetra zay tokony hoarahana amin'ny fanalana zay sazy zay dia hoarahana maso akaika ny fanaraha-maso an'izay satria zay mieritreritra fa ny baolina kitra dia mampiavana ary ao anatin'ny fihavanana sy ny filaminana tanteraka no anatanterantsika ny fifidianana zay filohan'ny fédération. Raha fahitako amin'ny mahazahazy aloha tsy dia le hoe famirena zay zany tsy matahotra le verina na verina zao dia vonona zahay fa lalàna ihany moa zany no tsy maintsy ampiadiana amin'izy io ka le fanapahana teo zany navoaka izahay miaraka amin'ny automatsiatra sy V7V tsy nanatrika an'le fanapahana teo satria isan'le mbola recommandation FIFA hoe bongolava tao anatiny fa rehefa fahalalako za manokana rehefa nanaiky ny président ligue 9 fa hoe mbola reconduit le comité teo iny dia mazava ho azy fa ny décision navoaka an'ireny le comité reny zany mazava ho azy fa tsy maintsy validé dia ao anatin'izay zany bongolava efa vita efa misy décision ny FMF décision ny CENI dia amiko zany tsisy fiverena intsony bongolava. Ny fahitako azy moa zany ny président ligue zany dia isaorana satria mitovy hevitra satria raha ataontsika hoe nisy hery roa anankiroa zany ataontsika hoe siviny anankiray folony anankiray dia hita zany misy fifandrotanao fa tamin'ity indray mitoraka ity zany dia hita zany fa mifanalavitra le hita hoe misy firaisan-kina ao anatin'le président ligue ary mijery koa ny fampandrosoana ny baolina kitra. Mety anahoana ny fisotro fifidianana raha mifahitanao an'le commission vaovao napetraka? Ny fifidianana moa zany raha fahitako an'ireny commission regny efa olona zada raha fa fifidianana zay moa anarany zany efa nanao ny commission électorale reny re olona reny tany aloha tany dia aminay zany mety mangarahara no zavatra hiseho fa io moa zany tsy laozany zay hamarara ary io resaka fifidianana tsy misy fitenenana foana zay resy. Angamba le faharoa tonga dia ho raisiko voalohany le hoe nisy fitakiana marina fa nisy fitakiana tokoa ho an'ny président ny LGK plus zay nataony président ligue ny Melaka zay rehefa mifandinika moa zay samy président ligue dia samy resy lahatra satria fanatanjahantena ny atao dia rariny sitsiny raha ohatra ka hoe hoesorina aminy izany sazy zany zay zavatra zay ny anisan'ny nangatahana teo raha anisan'ny bahatoerana be teo fa lizy moa zany tsy tena mbola hita marina hoe ahoana hoe tena isy valiny tena tonga dia hoe eny sa tsy faraky ny lazainy tao fédération malagasy football dia hoe aleo diniana izay dia mbola manamafy hatrany ny firaisan-kina zay samy ligue hoe aleo esoriny reny sazy reny raha mba azo atao satria dia fantatra ny fitiavan'ny baolina kitra ary raha misy zavatra tsy nety nataony
teo ny fédération dia mieritreritra zay hoe aleo ny zavatra tsy mety ny arina fa ny tena ny tokony tsy deo arina satria hita ny effort be ataony eo amin'izany fitantanana baolina kitra zany ary mbola manaporofo an'izany nandrombany Elzeko plus indray tompon-dakana Analamanga tamin'ity tompilalaovana vaovao ity. Fahitanareo ny commission vaovao zay anao ny fifidianana? Ny commission vaovao zay anao ny fifidianana dia reny moa fivoakany teo misy maro zany nanaiky hoe mety le izy fa io moa zany ho hitantsika eo zay fomba fiasan'io commission-io honay manokana ho mivakina karatra manokana tsy fantatro hoe mbola tsy de faneraserana be loatra tamin'ny zareo reo ve fa honay manokana zany tsy de tena mbola mahafantatra tsara ireo commission-nareo zay ka dia miandra fomba fiasan'izy ireo mino fa olona lehibe izy ireo dia mba hiasa-pamendrehana ihany koa.